Sosialin'ny ponina nanolotra jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ho an'ny commune Kadikely Lafy ny vondrona Filatex tafiditra indrindra ao anatin'ny ezaka fanalana ny tsy fandriampahalemana ao anatin'ny commune Kadikely Lafy izao fanampiana ara-tsosialy izao. Niroborobo tato ato ny tsy fisian'ny fandriampahalemana atao amin'ny commune ambanivohitra Kadikely Lafy. Mandrendrina antsy ireo mponina ao toerana vokatra izany. Ho famongorana izany tsy fisian'ny fandriampahalemana izany dia nanolotra andrin-jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy safolon'ny commune ambanivohitra Kadikely Lafy ny vondrona Filatex. Fandraisana anjara avy amin'ity vondrona ity amin'ny maha-orinasa mandray andraikitra azy izao fanomezana izao. Noraisin'ny be an-tanàna tampomba ofisialy ireo andrin-jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro natolotra ny vondrona Filatex. Solaire ilay izy satria hitantsika amin'izao fa efa morokorokokoa any amin'ny lafin'ny environnement zany ny tsika amin'izao politika amin'izao natao koa indrindrindrindra mba hanamaivana ny charge an'ireo commune ireo satria raha ohatra ka ametraka lampadaire tsika nefa indray koa mbola ho charge ho anazy zay dia maika manahirana ka zay natonga ny hoe natao lampadaire solaire ilay izy. Efa nanolotra fitaovana toy izao ihany koa ny vondrona Filatex atao amin'ny fokotany Andranomahery, Akorondrano, Androndra, Bypass, Atsahavola, Ambohidratrimo ary Ambohijanaka. Tsy hijanona hatreo fa mbola hitohy amin'ny endriny maro samihafa ny asa sosialy tanterahan'ny vondrona.